délégué moa zany natonga azy délégué dia ny mpivarotra eo amin'ny tsena Mahamasina Alakamisy no mifidy azy dia ohatrany hoe ny délégué zany fa tsy hoe ohatra fa ny tena marina dia ny délégué no avocat ny mpivarotra raha misy ny etaeta zay tiana hoentina amin'ny tompon'andraikitra ny tsena inona moa zany fa ny amin'ny commune izay délégué zany dia maniry tokoa ny fiarah-miasa eo amin'ny commune amin'ny resaka fitantanana ny tsena fa afaka misy mihitsy ny fiarah-miasa azo atao. Izao fitsangatsanganana ty amin'ny Batobitre zao moa zany dia amin'arivo ny ireo mpivarotra tonga eto reto miaraka amin'ireo mpanjifa miaraka amin'ny délégué sy mpivarotra zay tonga miala voly tsy hoe mpivarotra akory zahay dia tsy mba manana zo tonga ato amin'izao toerana mahafinaritra sy madio zao fa dia mahafinaritra fa dia naomby tokoa ny hetsika ary dia faly ny mpivarotra. Izahay moa dia misy koa ny malala-tanana zay vonona hiara-iasa aminay. Zao polo anaovako zao dia malala-tanana no nanome azy anay mbola membre de bureau moa zany nefa nahazo fa ny délégué dia mbola azo ao aoriana. Ny initial moa zany dia hoe FIDM TAM dia hoe fikambanana ifotony délégué sy mpivarotra tsena Alakamisy Mahamasina. Ny zavatra anankiray tiako afatra mba ampitaina dia mba manentana anareo tsena namana sasany eto Antananarivo ajoroy ara-dalàna ny fikambanana dia mba miaraka manao fanentanana fiarahana ohatran'izao fa ny firaisan-kina no tena zavatra lehibe indrindra. Zao hetsika zao moa dia mbola satatra mba varano fa manetsa be mbola ho avy. Izahay délégué sy mpivarotra eo Mahamasina moa isan-taona dia manao fiarabana tratry ny taona. Eto zany dia efa tiako mampita sahady ny afatra fa ny fiarabana tratry ny taona izay atao amin'ny taona 2016 dia ataony faha-20 volana marsa. Ny fotoany toerana anaovana anazy moa zany dia mbola ho hitantsika mendalana ihany ka dia sady mbola maneho koa ny fisaorana ho antsika délégué mpivarotra mpanjifa nandray anjara amin'izao fitsangatsanganana ty amin'ny Batovitre zao fa tena nisy tokoa ny fitiavana nisy tokoa zany hoe firaisan-kina izany.